Fa ny zoma teo dia nikisaka teny Karion ny staff-ny ministeran'ny fanatanjahantena nanao niatrika samahazatra azy isa-kerinandro ary sady niala voly ihany koa no nanao fanatanjahantena tao anatin'ity fotoana ity no nanazavana Andriamatoa Andriamosarso Jean Anissé ny politique nationale des sports izay efa hiditra tsy ho ela eny amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ary hoeny Tsimbazaza afaka herinandro vitsivitsy. Niova kely tamin'ny mahazatra ny fivoriany zareo avy eo amin'ny staff-ny ministeran'ny Tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny faran'ny herinandro teo teny Karion no ny fandresy lahatra ary ny fandahatra amin'ny tetika entina ampandroso ny fanatanjahantena malagasy zareo avy eo amin'ny fianakaviamben'ny staff-ny ministeran'ny fanatanjahantena izay tarihan'ny ministra Andriamosarso Jean Anissé. Sady niala voly no nanao fanatanjahantena no nanatanteraka ny asa izay no tena votoatiny ny fiorana teto Karion tamin'ny zoma teo. Voarakitra ao anatin'ny politika nasionaly ho an'ny fanatanjahantena eto Madagasikara ny ankamaroany ireo zavatra rehetra izay fantatra ary efa azo antoka fa hampandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara amin'ireo tranjam-panatanjahantena maro isan-karazany izay misy eto amintsika miainga zany amin'izay hoentim-manana voalazanao tao izay ny fanatsarana fampitombona ny teti-bolan'ny ministera izay marina tokoa ny voalazanao teo fa anisany antoka lehibe ahafahana mampiroborobo ny fanatanjahantena satria raha tsy resaka fa sy ny fotodrafitrasa fotsiny sika manerana nosy amin'izao fotoana izao dia raha tsika mahalala raha tsika mahita fa ratsy dia ratsy daholo ary zara fa misy ny fotodrafitrasa ara-panatanjahantena manerana saika manerana ny nosy ho an'ireo izay mba manana na mba misy ataontsika hoe fahafahana kely miroso amin'izany dia raha tsika mahalala fa sarosarotra vao tonga amin'izay raha tsy ilaza amintsika raha tsy ny hoe plateau sportif telo isan-taona ihany no vita eo anivon'ny ministera io izay zany no toe-bola misy eo ary ataontsika hoe maison des jeunes roa izay no hitarafatsika hoe atraiza zany ny teti-bolan'io ministera io nefa tsy maintsy mirososika amin'ny fanatsarana ny fanatanjahantena marina fa tsy ny fotodrafitrasa irery ihany no antoka anankiray lehibe ahafahana mampandroso ny fanatanjahantena fa eo dia eo koa ihany koa ireo ataontsika hoe fametrahana ireo rafitra ara-panatanjahantena tahaka ny rafitra izay anomanana n'ireo ataontsika hoe mpanao fanatanjahantena madinika ny fotony izay ho lasa mpanao fanatanjahantena avoleta atsoatsy anisan'izany ohatra ny école de sport anisan'izany ohatra ny sport étude anisan'izany ohatra ny fanatsarana sy ny fampiroboroboana ny sport pour tous eo dia eo ihany koa ny sport scolaire dia anisan'ny fanomanana ny hoavin'ireo fanatanjahantena ireo mpanao fanatanjahantena tanora sy atsoatsy zany ireny zavatra reny ka tsy maintsy atomboka hatrany zany ny fampandrosoana ny fanatanjahantena izay arafitra ho anatin'ny politika anankiray ao amin'ity PNS ity izay rehetra izay. Isan'ny fanatanjahantena natao tamin'ity lanonana atety Karion ity dia ny basketball, ny baolina kitra ary ny zumba ny tena nahazo vahana tamin'izany ka samy nandray anjara tamin'izany avokoa ireo tale isa-tsokajiny eo anivon'ny ministeran'ny Tanora sy ny fanatanjahantena.